Avy zay tsangany atelo sakafo mifonao ty andao tsika teny amin'ny tompo hoe tena ianao no antenaiko a ianao ny iriko a ianao ny fahafenoko a te andreanao a maraina tandro arivo tiako ny manam-pahatsapana feo ny fiainako manakarivo ianao raha amin'ny anaran'i Jesosy a sotranao ndray zay amin'ity andro androany ity a makasitraka anao zay raha mbola nomenao tombo manokana afaky ny ainy sy andrendra izy fa marinana avy aminao mitenena ao anaty fitariana androany foano ny maha-olombelona Jesosy faokiseo ny maha-Andriamanitra anao mba ho voninahitra ao ny zavatra rehetra tanteranay tokoa na miteny na amin'ny asa ny atsipiripiainanay hatramin'izay bitika sikely indrindra dia ho fanehoana ny voninahitra ao tompo haneho ny voninahitra ao zahay amin'ny anaran'i Jesosy mitenena raiko fa mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Arabony eo akaikinao dia teneny hoe faly ndray mahita anao androany mitsikitsiky tsara mihitsy ho tahin'Andriamanitra manokana ianao hoe ndao aloha ity tanana mafy be ao any tompo a mahazo ho toerana tsika kristianina rehefa mifankahita mila mifampitsikitsiky tsara daholo ianao ne olona mahafinaritra be amen sady zanaky ny avo indrindra ianao amen. Alléluia. Ilay voninahitra tena izy avy amin'Andriamanitra. Ilay voninahitra tena izy sady feno avy amin'Andriamanitra. Zay no hozaraiko a apetraky ny tompo tato-poko a nandritry ny alina ray manontolo ho antsika mianakavy indray androany. Ho anako, ho anao ary ho antsika rehetra. Boky Exodus toko 3:30 no irahantsika mijery manomboka amin'ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy ny 9:10 fotsiny vakitsika aloha ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'i Mosesy niteny izy nifanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka misakaizany ary niverana keo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovo zanakinona tsy niala tao amin'ilay. Zany hoe eto zany a Mosesy isaky ny miditra ao amin'ny tranolay fionana dia mihaona amin'Andriamanitra ary ny fionany amin'Andriamanitra dia mahatonga azy hifanatrika amin'Andriamanitra ao amin'ny tranolay. Ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30 inona mivavaka nangatahany Mosesy zao mivavaka nangatahany Mosesy ary ho Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao a fa hoy kosa Jehovah za ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka nonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao fa hiantry zay antrako a ary amindra fo amin'izay amindrako fo ary koa izy tsy mahazo mahita nitavaka ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velona dia hoy Jehovah indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao ka raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo antsefatsefaky ny aram-bato ianao ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaliko dia naisitra ny tanako a ka hita ny voky ianao fa tsy nitavako fa nitavako a tsy ho hita. Hitanareo eto a azafady hitanareo eto a ny zavatra nangatahany Moïse dia ny hita ny tavan'Andriamanitra fa ny zavatra nylazain'Andriamanitra tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa ny tanako sy ny vohoko ao a tao amin'ny tranolay no niaona ny fanatriky Mosesy sy Andriamanitra fa rehefa tsy ao izy dia tsisy communion. Misy toerana zany a voafaritra tamin'ny testamenta taloha ahafahan'ny mpanompon'Andriamanitra niaona mifanatrika aminy zay toerana ny tendren'Andriamanitra sy ny ekeny hiaonana amin'ny mpanompony. Zany hoe tamin'izany a tsika tsy afaka hoe hiaona amin'Andriamanitra any amin'izay toerana tiantsika fa Andriamanitra miandry antsika amin'ny toerana anankiray izay nitendreny hiaonany amintsika. Tranolay toerana voahomana avy amin'Andriamanitra hiaonana aminy manokana. Rehefa niditra tao anaty tranolay Mosesy dia mahazaka fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa tsy eo izy dia tsy natao ahazaka eny ivelany. Tamin'ny Mosesy no tamin'Andriamanitra dia feno voninahitra izy fa rehefa miverina teo amin'ny olo izy dia niala ilay famirapiratana teny amin'ny tavany
ny nanomboka niala tsikelikely niala tsikelikely dia miverina normal. Fa avy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra izy nidina teny amin'ny olona tsy zakan'ny olona ny famirapiratana teny amin'ny tavany fa tsy maintsy nasiana salobona ny saromana satria nipita teo Moïse ny voninahitr'Andriamanitra dia namirapiratra ny tavany. Paul dia niteny mihitsy ny nanambara ny apôtra Paul ao Korintianina faharoa 7 ndao jerentsika kely vetivety. Korintianina faharoa 7 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 12 zao ny voasoratra ao. Fa raha ny fanompona nitondra fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra. Ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy no ny voninahitra ny tavany izay nialevina. Tsy maika izy voninahitra va ny fanompona omban'ny fanahy. Fa raha ny voninahitra ny fanompona mitondra ny fanameloana maika anatombombonahitra ny fanompona mitondra ny fahamarinana. Ary izay misy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao no ny voninahitra izay manatombo. Fa raha ny alevina aza nisy voninahitra maika efa mitoetra no misy voninahitra koa amin'izany satria manana izany fanantenana izany izay dia sady koa. Zany hoe efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra Mosesy fa inona ny lazainy Mosesy fa voninahitra mbola tadiaviny eo amin'ny 9:20 ao amin'ny boky Exodus 7:30. Ozy izy apaitao ny voninahitra ao. Olona efa avy nahita voninahitra mbola mitady voninahitra hafa ambonimbony kokoa avy amin'Andriamanitra. Valiny hozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy fampiresaka ry zareo izy mianaka mifampiresaka apaitao voninahitra ao dia nivalian'Andriamanitra izy. Teo izy Andriamanitra tao amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy 8:20. Fa kosa Jehovah izaho mpandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka nonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao fa iandro izay entrako ary mindra fo amin'izay tiako amindrana fo. Raha ohatra ka namaly mahitsy amin'ny Mosesy Andriamanitra dia niteny hoe eny apaitako ny voninahitra ianao. Fa teto ny zavatra tsy azon'Andriamanitra napahitana ny Mosesy aloha dia Andriamanitra ohatra ny manao négociation amin'ny Moïse. Jereo tsara ilay conversation tena vakitsika tsara. Tena manazava an'ilay izy hoe ao anatina teolojia mahitsy be mihitsiny. Mifanaraka amin'ilay fomba ny fampiresan'ny Moïse tamin'Andriamanitra mihitsy namaliny azy. Dia zao Mosesy tsy natao ahita ny tavany fa Mosesy natao ahita ny tanany sy ny vohony. Ary Andriamanitra ny safidy ny aneo an'i Mosesy ny vohany sy ny tanany. Izy no safidy. Ao amin'io Exodus 7:30 eto Andriamanitra namaly an'i Mosesy tsy mifanaraka tamin'ny zavatra nangatahany. Tsy mifanaraka tamin'ny zavatra nangatahany. Ny vavaka tian'ny olona tao dia ny hoe aseho ihany voninahitra ao. Zay no nangatahany Mosesy. Ny hoe miaina sy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Eto amin'izay izy ny teny. Ozy amin'izay izy amin'ny 9:20. Tsy mahazo mahita ny tavaka ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Fa ozy izy ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka nona ny anaran'i Jehovah. Ity karazam-boninahitra tian'Andriamanitra tiany Mosesy isehony ity dia karazam-boninahitra mbola mihoatra lavitra noho ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Mila fantatsika izay. Tsy ndriko kely ilay izy a. Arao tsara io teny io dia vakio indray mpandeha ny an-trano dia hitanareo fa marina ny zavatra zaraiko. Mosesy ny teny hoe ampahitao ny voninahitra ao a. Andriamanitra tsy namaly azy mahitsy hoe eny ampahita ny voninahitra anao a. Fozy izy non amin'ny 20 mafisiny tsy misy mahita ozy izy ka ho velona raha olombelona. Tsisy mahita ny tavako dia ho velona raha olombelona. Dia ozy izy Andriamanitra zao no ataoko ho ampahitako sy ampandaloviko eo amin'ny 7:20 ho ampandaloviko eo anatrehanao ozy izy fokosa Jehovah izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanome anonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao fa iandro izay entrako a ary mindra fo amin'izay tiako amindrana fo. Te hiteny Andriamanitra io karazam-boninahitra io tsy ny fahatsarako rehetra tsy ny anarako rehetra. Io voninahitra io mbola mihoatra lavitra noho ny fahatsarako rehetra sy ny anarako rehetra. Le fangatahana nangatahanao ahita ny tavako dia sarotra. Inona ny tiany Baiboly ho tenenina? Ny hoe miaina sy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra teto izay no midika fa mahita ny voninahiny eo amin'ilay dingana tiany Mosesy ahitana azy. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra.
Andriamanitra zany dia mbola manana fahatsaram-boninahitra ambony lavitra noho ny fahatsarany rehetra sy ny anarany rehetra. Zany natao hoe révélation. Zany natao hoe révélation. Ny révélation na fanambarana dia fitondrany fanahy masina anao lalina ao amin'ny fahamarinana tian'Andriamanitra isehoana amin'ny teniny. Dia andaony antsika hijery tena sainy tsara ilay fahamarinana sy ilay suite lojika ny fanahy masina amin'ilay fomba hitondrany. Anokafany antsika ao anatin'ilay tontolom-boninahitra tian'Andriamanitra isehoana eo amin'ilay dingana ambony mihoatra lavitra noho ny fahatsarany rehetra. Zany hoe teto nanao négociation Andriamanitra. Tsy mampaninona fiodinga amin'ny voninahitra io mbola tsy azoko aseho anao. Fa zao afaka maneho ny fahatsarako rehetra melohany io voninahitra io. Zany hoe ny iainantsika sy ahitantsika ny fahatsarany dia tsy zay no midika fa nahitan'io voninahitra io tsika. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy hoe asehoko anao ny fahatsarako rehetra aloha midika fa ny fahatsarany rehetra mitambatra dia mbola ambony noho izay ilay voninahitra tiany Mosesy angatahana isehoany eo amin'ny fiainan'i Mosesy. Dia tena Andriamanitra toy ny manao négociation izy amin'ny Mosesy manao hoe tsy maninona fa na tsy mahita ny voninahitra azy ianao dia ataoko mahita ny fahatsarako rehetra aloha ampandaloviko ilay izy. Dia ny fahatsarany afaka mandalo hitanao fa ny zavatra miseho io fahatsarany io misy fotoana tsy mitoetra satria tsy tsara toerana ianao. Zay no mahatonga ny Mosesy tsy maintsy positionen'Andriamanitra eo amin'ny toerana. Andriamanitra ny mandray azy dia mametraka azy hoe etsenao vao mahita ny fahatsarako. Daso mahatonga antsika zany tsy miaina ny fahatsaran'Andriamanitra raha io teny io. Tsy dia mahita ny tsy eo amin'ilay toerana tian'Andriamanitra ahitana antsika. Zay no mahatonga ny teny miorienté anao ho tafatoetra amin'ny toerana tian'Andriamanitra ahitana anao mba ahafahanao misitraka ny fahatsarany rehetra. Ao ozy izy Andriamanitra zao ozy izy akanao dia makanesa etsy amin'ny aram-bato eo ambonin'ny aram-bato. Teo ambonin'ny aram-bato no nametrahan'Andriamanitra azy. No asain'ny toerana Mosesy dia Andriamanitra naka azy tsy teo amin'ilay toerana nandrany azy fa zahanao anao kosa nraisiny tanany Mosesy dia nafindrany eo antsefatsefako ny aram-bato. Ny andiny faraky amin'ny roapolo vetivety ho jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andiny faraky amin'ny roapolo dia milaza amin'ny Baiboly toy Jehovah indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao mijanona. Koa raha mandalo ny voninahitra dia ataoko eo antsefatsefaky ny aram-bato ianao. Zany hoe Mosesy teo ambony aram-bato izy fa rehefa nandalo ny voninahitra nataon'Andriamanitra eo antsefatsefaky ny aram-bato izy. Misy izy no angatahana eo amin'ilay toerana fa misy une partie Andriamanitra no mamindra azy rehefa andalo ny voninahitra. Aloha laisitsika amin'ny antsipriany mihitsy ny zavatra tenen'Andriamanitra mba tsy ho diso fanambarantsika. Tena Andriamanitra toy ny manao négociation izy tamin'i Moïse. Tsy maninona fa na tsy hitany voninahitra azy ianao dia ataoko ahita ny fahatsarako rehetra aloha. Ny fahatsarany afaka ny mandalo hitanao fa mahatonga ilay tsy tafatoetra satria tsy tsara toerana ianao. Zany no mahatonga ny olona indray mpitazana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny hafa dia misy fotoana ianao manontany tena tezitra mialina sorena satria lasa variana mijery ny zavatra ataon'Andriamanitra fa tsy manokatra fo hanana communion amin'Andriamanitra. Anaiky saika to azy eo amin'izay toerana tiany ahitana hitondrananao. Afaka ny misarika ny fahatsaran'Andriamanitra tsika rehefa tsara toerana sy mety amin'Andriamanitra. Noho izany mazava eto fa tsy ny fahatsarany zay naseho ny tany Mosesy io karazam-boninahitra nangatany Mosesy mba tiany isehoany eo amin'ny fiainan'ny Mosesy eo. Ny hoe vonina iaino an'Andriamanitra tsika zavatra hafa fa ny hoe manaiky iombona amin'Andriamanitra tsika mbola hafa kokoa. Ozy izy Andriamanitra za nonona ny anarako rehetra mbola hotonoko aminao koa ny anarako. Za nonona ny anarako. Dia ozy izy hoe dia ozy izy eo anatry ka anonona ny anaran'i Jehovah eo anatrinao izy ihany ny anonona ny anarany. Dia mahavariana ilay izy ihany no anonona ny anarany. Dia ozy izy le izy tsy avy amin'ny ezaka ao fa fiantrako le izy famindrapo
mahatonga any eo andreo aminao. Zany hoe ninina zany fahatsarana hitanao, ninina dingany ninina naran'Andriamanitra isehoany eo fiainanao, dia tsy vokatry ny ezakao zany fa hiantry zay tiako hiantrana ary amindra fo amin'izay tiako amindrana fo. Mila mivavaka tahaka Mosesy sika raha tiatsika ny aina amindreo ary feno etaeta ao anatin'ny fotsika manao hoe aseho ia ny voninahitra. Valimbavaka ny voninahitra, valimbavaka ny fisehoan'le voninahitra. Teto ny fisehoan'le fahatsaran'Andriamanitra, ny fisehoan'ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fisehoan'ny fahatsaran'Andriamanitra nahafantarany Moïse ny anaran'Andriamanitra dia valimbavaky ny voninahitra fa tsy fisehoam-boninahitra. Le fisehoana ny lavina fa Andriamanitra nanaiky aneo ny fahatsarany rehetra. Satria mivavaka Moïse ny teny hoe anehoy ny voninahitra, aseho ihany voninahitra ao. Dia hozy izy Andriamanitra valimbavaka le voninahitra mbola tsy aseho, le fahatsarana melo lalana sy le révélation ny anarana mpahafantarina. Rehefa eo anoloanao Andriamanitra, zay le izy, rehefa eo anoloanao izy satria zay ny eo aloha kely eo hoe raha tsy andehanao eo anoloanay dia tsy andeha. Rehefa eo anoloanao Andriamanitra dia mitondra ny fahatsarana izy, manona ny anarana izy, ary zany rehetra zany vokatry ny fiantrany sy ny famindram-pony dia tonga ny fahavalonao iorooro eo anoloanao, fanotronana, manotrona anao Andriamanitra. Ary eo fotoana notronana Andriamanitra anao, zay lefa lazaiko foana isaky ny zoma hoe mahiratra ny mason'ny fahavalo mahita an'Andriamanitra hoe miaraka aminao izy. Dia zay no mahatonga ny olana miala, miaisitra tsoroahana rehefa mahita présence izy. Exodus 3:3-4. Satria misisika ianao dia apetraka eo tsefatsefaky ny aram-bato. Andriamanitra nametraka azy eo amin'ny toerana mety melohany isehoany. Jereo fa nalain'Andriamanitra avy teo ambonin'ny aram-bato izy dia ampidiriny ao anatiny. Ary mahavariana io toerana ao anaty aram-bato io maizina. Ary rehefa maizina le toerana mbola nisaroman'Andriamanitra ny tanany iray Moïse. Zany hoe sady efa maizina le aram-bato mbola nisaromany tamin'ny tanany. Fa zao nafinaritra tsy natao ohatry Mosesy satria efa nivavaka izy mialohan'ny fotoana isehoan'Andriamanitra. Misy valimbavaka tsy tonga dia maneho famirapiratana, fa misy valimbavaka mandalo pasaziny aizina aloha vao mahita ny voninahiny. Misy zavatra tsy azonao, raha azonao zany zavatra zany ity tanany ianao an'Andriamanitra. Andriamanitra tia hitanao kalma ao anatin'le aizina lalovana. Tsy mampaninana, tsy mahita ninninina azy ianao fa aizina no hitanao. Tsy ny aizina rehetra dia avy amin'ny devoly daholo. Fa misy ny eken'Andriamanitra andalovana isehoany voninahiny. Andriamanitra mihitsy naka ny Moïse avy eo ambony vatolampy napiditra azy eo tsefatsefaka ny vatolampy ao anaty aizina. Ka ny aizin'Andriamanitra dia mitondra antsika amin'ny voninahitra tian'Andriamanitra isehoana. Fa tsy farana amin'ny fahafatesana zany. Fa ny aiziny devoly kosa dia mahatonga anao tsy ampy. Rehefa avy amin'ny satana le aizina dia mahatsiaro ohatry nafo zany ianao. Rehefa zay ny sensation ao anatinao dia mila mibebaka ianao. Satria aizina mitranga ao anaty fisarahana amin'Andriamanitra le izy. Ahoana ny sehoan'le izy? Mila misafidy sika aizina avy amin'Andriamanitra sa satana io zavatra mitranga io. Raha avy amin'Andriamanitra dia aza mivavaka hoe afaho a Tompo, na voay a Tompo. Fa mivavaka hoe ataonao ao anatin'ny aizina avy amin'Andriamanitra dia hoe Tompo asehoy ny voninahitra. Somary aika man'Andriamanitra. Asehoy voninahitra ao. Misy mandalo aizina avy ny tokantranonao, asehoy ny voninahitra ao Andriamanitra. Mandalo aizina ny asanao, asehoy ny voninahitra ao Andriamanitra. Mandalo fanenjehana ianao, asehoy ny voninahitra ao Andriamanitra. Aza mitaraina hoe afaho raha avy amin'Andriamanitra. Fa raha avy amin'Andriamanitra io tsy adobo anao fa apety anao le izy. Rehefa aizina avy amin'ny satana dia mahatsapy anao ohatry ny nafoy. Jesosy sao nandalo aizina avy amin'ny satana dia natsiaro vidy izy. Raha eo vao mivakitsika teo nahoana no mahafoy ahy ianao.
rehefa izin'Andriamanitra kosa dia renao fa na tsy renao aza ny feoany hoe miteny aminao Andriamanitra dia aza matahotra fa eo ny tanany ary reo feo ny tanany dia hainy ataony zavatra rehetra. Hatreo ny farany voninahitra hitany Moizy. Hatreo ny farany voninahitra hitany Moizy. Dia teo ny nananako fahatsapana, tena fahatsapana be mihitsiny. Fa Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny contentement, fa Andriamanitra ny exaucement. Tsy hoe ny fahatanterahany zavatra ilaina ny mampifaly, fa ny fisehoany amin'ny vokatry ny fangatanao ny fanandrify amin'ny sitrapony. Tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Eno kely anie, ianao ve tsy manan'izao fomba fijery zao ndraindray ozy misy zavatra mitrango ohatr'izao ndraindray. Rehefa ianao no tenao zavatra anankiray mifanaraka amin'izay tianao dia zao raha hiasaka avy aminao ilay izy dia mety ho azonao ihany. Ohatra tsy manambady ianao dia te hanambady dia miditra any amin'izay lehilahy na vehivavy ny demande ianao hoe tianao dia rahanao. Ohatra ny hoe fa mivavaka ela be ianao kristianina, fa tsy avy amin'Andriamanitra le olona satria ianao tsy niconsulte n'Andriamanitra na mivavaka taminy. Tonga fotsiny le olona dia raha tonga le olona dia mety falifaly ianao. Oay, tonga tamin'izay niriko a. Ka tsy ny fahatongavany eo amin'izay irina mampifaly no midika fa ao Andriamanitra. Fa zao hafa mihitsy ny vokatra natony maharitra azy ianao ka mivavaka dia omen'Andriamanitra anao le tena avy aminy. Satria raha avy aminao le izy dia hisaotra n'Andriamanitra ianao nefa tsy niconsulte n'Andriamanitra akory tao anatina prière hoe tompo mba omeo ahy, mba aseho ahy ny voninahitra ao ny tokantranoko sy ny fanambadiako. Dia zao raha nambady devoly ianao dia ho tantinao. Olona tsy mivavaka. Zany mahatonga antsika tsy miorona mivokatra fa amin'Andriamanitra rery. Mila mivavaka tsika mba ho valian'Andriamanitra. Fa za te hampahery atsika. Ozy izy Moizy aseho ihany voninahitra ao. Dia ozy izy Andriamanitra fantatry le voninahitra tianao hita fa nitavako. Dia ozy izy Andriamanitra tsisy mahita nitavako ny olombelona ka ho velona zany. Zao anefany Exodus 3:7 ny 9:1. Exodus 3:7 ary Jehovah ny teny fanatrika tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka misakaizany. Ary miverana keo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovo zanakinona tsy niara tao amin'ilay. Zany hoe niaraka tao amin'ilay zany izy Josoa. Fa zao ny zavatra nitranga isaka miditra amin'ilay izy dia mifanatrika amin'Andriamanitra. Raha mifanatrika amin'Andriamanitra izy nefa tsy mahita ny tavan'Andriamanitra. Nefa nambara fa tahaka ny firesahan'ny olona misakaizany, tahaka ny olona miresaka misakaizany. Donc le fifanatrena amin'ny fifampiresahana fa tsy apparition, tsy fisehoana le izy. Ao tsika. Mety tsy endrik'Andriamanitra zany no hita Mosesy satria rehefa nangataka Mosesy dia ny lamosiny nasehony ary ny tanany koa fa tsy niendriny. Midika fa Mosesy rehefa miaraka amin'ny olona dia toy ny olona. Fa rehefa eo amin'ilay miombona amin'Andriamanitra dia mandrehan'Andriamanitra. Hitanareo ny mahatonga antsika indraindray raraka rehefa miatrikady. Satria tsy mametraka ny fiombonantsika amin'Andriamanitra tsika ho avy eo amin'ilay toerana tena mapety tsara antsika rehefa miona aminy fa latsaka amin'ny fomba fijerin'izao tontolo izao miatrika an'Andriamanitra. Ny problème antsika miala tao anatin'ilay tsika fa mitovy amin'izao tontolo izao miatrika an'Andriamanitra ihany. Ary rehefa ianao miala ao anatin'ilay zany hoe raisitsika lehilahy na le tanty hoe toerana anankiray voafaritra isehoan'ilay communionao amin'Andriamanitra, ilay tandindo ny testamenta taloha dia lasa very fanapahana, very hery, niova fomba fijery. Fa androany maraina mahita ao anatin'ity fotoana ny tenin'Andriamanitra sy fahamarinany voninahiny ty fa hovain'Andriamanitra amin'izay ny fomba fijerinao tsy tovy amin'ny eny ivelany fa aneo le tena ao anatin'ilay mpiombonana amin'ny Kristy anehoana ny voninahiny amin'izay.
tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Ozy izy ny baiboly eto ao amin'ilay ny fionana amin'Andriamanitra fa tsy nivelany akory. Mandrosoinao amin'ny anjara voatendry miaraka amin'Andriamanitra. Zay le vavaka nataon'i Mosesy, apahitao ny voninahitra ao aho. Novalian'Andriamanitra tamin'ny ampahany Moïse satria ny tanany sy ny lamosiny ihany nasiony. Ary tsy feno izay anehoana fa manomboka mba te angeta eto Mosesy hoe tompo tena tery aho tia hita ny voninahitra ao. Ambokony Marka 7:9. Hiditra lalama isika. Marka 7:9. Zao ny teny aroa Jesosy taminy. Lazaiko aminareo marina tokoa misy ny sasany eto tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. Rehefa niona tamin'ny Mosesy, Andriamanitra tsangany tsara tanantsika fa eto amin'izay le tena révélation mafilitra, mamaly tsara le fanontaniana ny anatinao. Voatonga Jesosy dia zao no nataony. Namaly izy satria andeho izy le valiny amin'izay tamin'izay nangatahany Mosesy sy ny sehony fa nanapahany hevitra aneo ny tenany mba hiseho amin'ny mpianany. Dia inona lazainy Jesosy? Raha ny teny izy any amin'ny 9:20 tsisy mahita ka ho velona. Dia mifoanany Jesosy ao amin'ny Luka 7:1 io izay fanambaran'izay hoe misy ahita azy tsy hanandrana fahafatesana akory fa velona sady ahitany fanjaka. Tsy mahareteka zany eto zany Jesosy nanomboka nyseho amin'izay izy nanafoana n'le fanambarana hoe tsisy ahita azy ka ho velona. Ahoana ary fisehon'le izy? Ahoana fisehon'le izy? Ndika fa tonga Jesosy aloha andringana ny herin'ny fahafatesana. Tamin'ny tondrany teo amin'ny tenany ny fahadisotsika satria ho faty izy natongava teto ambony tany fa tsy hoe hitsangana maty aloha. Ho faty izy hitondra ny fahotatsika. Zay natao efa monjena. Zany hoe midika fa tonga ny voninahitr'Andriamanitra satria Andriamanitra nidina olona azo hijerevana ny tavany. Zavatra anankiroa tsy maintsy atateraka an'izany. Voalohany, mba afoana tsy misy fepetra ireo norma tokony atateraka ny fahitana ny tavan'Andriamanitra mba tsy ho faty ny olona. Na Andriamanitra tonga olombelona mba ho hitan'ny olona amin'ny nivoany. Na ny olona novain'Andriamanitra tonga Andriamanitra mba hifankahita aminy dia tsy maty. Zay ny ankoatran'izay tsy misy. Ny ankoatran'izay tsy misy. Fa ny hitako aloha voasoratra anaty baiboly, Andriamanitra mihitsy nidina naka ny endriky ny olona mba ho ao amin'ny olona azakan'ny olona ny voninahitr'Andriamanitra. Ahoana ary fisehon'le izy? Raisika amin'ny 9:2. Ary noho ny afaka enemana Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ka nitondra azy nitokana niakatra ao anaty tendrombohitra avo anankiray dia niova tarety eo anatreny izy. Niova tarety eo anatreny izy. Io indray le enemana. Ny enemana sy zoro nanamboarana ny olona. Dika zay anangana olona vaovao Jesosy azaka le voninahitra ny famirapiratany ny tavany eo an-tendrombohitra amin'ny endrika tiany sehoana amin'Andriamanitra azy. Tsy mahareteka ao amin'Andriamanitra. Azonareo tsara le zavatra tiany tompo atao. Napetraka Jesosy mihitsy afaka enemana. Fa maninona Andriamanitra ny andro top na fotoana hoe enemana tamin'ny andro fahenina namorona an'le olona raraka voalohany. Enemana no anangarana olona vaovao azaka ny fanotronany. Netiny Jaona, Jakoba sy Petera. Fa maninona izy telo netiny? Netiny izy telo ahita ny voninahiny. Ary le voninahitra mamirapiratra ny tavany. Eto teny indry kely hoe Petera, Jaona sy Jakoba netiny natao an'ny Petera sy Jaona sy Jakoba le fiovany endrika fa tsy ho an'ny Moïse sy Eli.
ary no ny afaka enemany Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jona ka nitondra azy ny tokany nakatana tendrombohitra ary zareo nentina dia niova tarehy teo anatrena izy telo lahy ary ny fitafiny niova nanelatselatra sady fotsy indrindra ka tsy misy mpamotsy lamba amboniny tany na fotsy toy izany dikan'izay tsy apparition terrestre tsy fisehoana teto an-tany le izy fa fisehoana lanitra eto an-tany le izy satria le fampitahampanehona tsisy idirany mihitsy amin'ny endrika amatarany eto ambony tany na ny endrina ny fitafiny tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Zava-dehibe teto teo anatren'le fiovany endrika rehefa afaka enemana teo Jesosy niova endrika tsy nataondry Mosesy le izy fa isaoran'Andriamanitra fa mba tekory Mosesy tsy ho an'ny Mosesy Sekoly le fiovana samy nahita ny tavan'Andriamanitra ny rehetra amin'izay na Mosesy na Eli na Jona na Jakoba na Petera tsy natao andry zareo le izy fa natsony izy ho eo mba hahita ary Elisy andiny faefatra ary Elisy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy ary niteny Petera ka nanao taminy hoe raby eo tsara raha mitoetra eto isika ary aoka anao lay telo izahay ny anankiray ho anao ny anankiray ho an'i Moizy ary ny anankiray ho an'i Ilay fa tsy fantan'izay avalony satria efa raikitahotra izy rehetra ary nisy rahona niseho nanarina azy ary dia nisy feovy tany an-danitra nanao ity ny zanako malala koa izay sitrako izy noenoy ary niaraka tamin'izay no nijery manodidina izy ireo dia tsy nisy hitany tsony na iza na izy afa-tsy Jesosy rery ihany izay teo aminy ndao ho toizantsika amin'izay ilay révélation zao le izy samy nahita ny tavanamiratra izy dimy lahy Mosesy Sekoly tsy natao andry zareo izy fa Jona sy Jakoba sy Petera fantatsika le izy zao fa manino Mosesy Sekoly ny tafiditra teo voalohany aloha mila fantatsika vavaka efa siècle maro be lasa na Eli na Moïse samy mivavaka ry zareo tia hita n'Andriamanitra fa raha lamosina sy tava nanehoana tamin'i Mosesy sy Eli tamin'ny endriky ny afo ny fisehoan'Andriamanitra izy mba te hitan'Andriamanitra raha Jehovah no Andriamanitra dia raha Jehovah no Andriamanitra dia iseho izy dia tamin'ny endriky ny afo nitany tsy nahita tavan'Andriamanitra izy zany fa afo nitany ary Eli tena mpandatsakafo eny zany vao mivavaka izy dia milatsaka foana le afo ny Mosesy lamosina sy tanana nitany za ty ampahery anao mivavah foana fa mivavaka ao tsy maintsy valiana zany tsy maintsy valian'Andriamanitra ary mivalin'le vavaka na amina siècle maromaro azy dia tsaroan'Andriamanitra foana rehefa nataonao tamin'ny fonao zay no mahatonga Baiboly miteny fa ny fiasa ny fivavaky ny marina dia mahery aza fatra mpamaritra mivalim-bavaka ao amin'ny fotoana rehefa nanandratra amin'ny fo ianao dia manomeza voninahitra azy satria efa 700 taona lasa amina siècle maromaro Mosesy mba nangataka an'io fa tsy mivaliana raha tsy tonga ny fotoana nitondranany Jona sy Jakoba ary Petera hoeny tendrombohitra mba hahita ny voninahitr'Andriamanitra mba fantatrao rehefa manaiky ombona mitompo ohatran'ny Petera sy Jona sy Jakoba ianao natao anao le fisehoam-boninahitra fa ny hafa misitraka valim-bavaka amin'ny alalan'ny fisianao azo rehefa petraka le izy ny olona mety amin'Andriamanitra eo amin'le position ilan'Andriamanitra azy tsy misasatra mba hafahany hafa zay naniry amina siècle maromaro le valim-bavaka ny fisianao ndray mandeha miaraka amin'Andriamanitra natao anao le voninahitra fa ny hafa ny lasa mitazana mandray le vokatra ny fijoroanao miaraka aminy fa tsy maintsy miaraka aminy point ngezabe anankiray le izy mahatsiaro ny Isaka ako rehefa nentina le boriky dia iny izy mianaka niaraka hiakatra ho any tendrombohitra i Abrahama sy Isaka dia ozy izy Isaka papa nikitay vonina
ny altara tsy vonona fa iza ny ondry atao fanatitra. Aignao ny nangatahany Belie ny valimbavaka tsy maretiaka ao an'Andriamanitra. Andriamanitra mahita ny tsy hitanao rehefa manaiky fotsiny ianao andeha ao anaty direktiva tsy maretiaka. Halleluja. Jereo fa Mosesy nangataka hitany voninahiny efa manjato taona maro. Fa tamin'io teo tendrombohitra Petera sy Jona sy Jakoba Eli Mosesy nahita ny tavan'Andriamanitra. Petera sy Jona Jakoba tsy maty fa velona ny nahita an Jesosy. Ary Jesosy efa niteny meloa tao Marka 7:21 nisy ny sasany eto aminareo zay vao hitako le izy ka ny dikan'io tsy hoe tsy nandrana fahafatesana mandra-piveriny fa mandra-pahatonga ny fanjakany. Zany hoe ry Petera zany le olona velona mbola tsy nanandrana fahafatesana mahita an'Andriamanitra fa nasehon Jesosy ny fahamarinan'le teny hoe io koa Eli sy Moïse efa maty vao nahita tokony ho rao vao ahita filesany tafiditra ao Marka 7:21. Zany hoe lasa tsy hoe open the eyes of my heart Lord, tsy hoe sokafo ny mason'ny foko fa mason'ny nofoko mihitsy ny mahita. Halleluja. Eto ny Jesosy ohatra manao parole prophétique izy teny ara-paminaniana mahatateraka eo amin'le dingana mila manaraka tsara tsika vao maharaka an'izany. Amin'ny fotoana iverenany koa misy tsy manandrana fahafatesana misitraka an'le fanovana mpanjavonana. Marina zany fa isy zany zavatra rehetrarehetra zany satria ny saina hatramin'izay hoe ary tamin'izany zany nefa nisy olona tsy mbola maty mandrakandroany mandra-piveriny anoany tsy zay kay le izy fa le izy le hoe Mosesy Eli efa maty vao afaka nahita fa ianao mbola velona eto ambony tany Petera Jona Jakoba ianao le Marka 7:21. Mosesy Eli tsy nanana an'izany tamin'ny androny. Mosesy tanana sy lamosina no hitany. Eli afo. Ho andro zareo zay vavaka ela tsy ny valo no tonga tamin'ny fotoanany. Eli tsy nahita ny tavan'Andriamanitra fa afo no hitany. Dia hoy Jesosy, raha tsy teo Petera, raha tsy teo Jona, raha tsy teo Jakoba, dia tsy nasehoko ny endro, tsy nasehoko ny tarehako, tsy nasehoko anareo. Mino ireo ny antony namalinan'ny Mosesy amin'izay tamin'izany. Satria ny antony namalinan'ny Mosesy Eli mba hitany tavany vavaky ny maro nefa siècle maromaro mba hampahitana vokatry ny fijoroan'ny Petera, Jona sy Jakoba. Misy natao hitany tavan'Andriamanitra eo amin'ny maha-olombelona fa misy tsy natao hitany tavan'Andriamanitra raha tsy amin'ny fotoana ialany eto an-tany. Zava-dehibe dia tsotra. Fantatry Petera sy Jona ry Jakoba tsara fa tao amin'ilay ny fisehoan'Andriamanitra. Dia teto Jesosy tonga nofo, zany hoe efa niseho tao amin'ny endriky ny lay izy. Noho izany tsy misy lay tokony ho atsangana intsony ho an'ny Mosesy Eli. Fa ny tena tompony lay dia ilay natao enono zao rehetra zao Jesosy avy any Nazareta no anarany. Amin'ny alalany no amarina vavaka ny olona. Amin'ny alalany no iseho mpamonjena. Ary Marka 7:9 Marka 7:9 Baiboly dia milaza ary ny fitafian'ny ovana nelatselatra sady fotsy indrindra ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mahafotsy toy izany. Da tsika amin'izay le zavatra mitranga eto inona ny tiano tenenina. Teto tsy fitafiana avy eto an-tany le izy fa fitafiana avy any an-danitra. Teto ny maty tao amin'ny tompo sy ny velona tao amin'ny tompo no nivory teo tendrombohitra. Ny ray mandeha samy ny valiana. Le anankiray ny valiana vokatry ny vavaka mbola tsy tanteraka ela be fa le anankiray ny valiana satria anoman'Andriamanitra amin'ireo tranolay telo. Le tranolay telo izy telo lahy. Satria manomboka hatreto Jesosy eo anaty tranolay fa ho avy ny fotoana hiakatra any an-danitra Jesosy dia izy telo lahy indray ny tranolay itoerany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ireo le tranolay telo. Zany hoe Petera zany tsy nafantatra ny zavatra nolazainy fa eo anatrehan'Andriamanitra efa profesia le zavatra teneniny. Tandindon'ireo olona eo amin'ny présence
misitraka ny fahafenony telony teo fa telo ny fenony fa rehefa nakatra ny an-danitra amin'izay Jesosy tonga fanamasina tamin'ny andro Pentekosta lasa vatana trano fanahy toeran'Andriamanitra daholo ny olona lasa tanty indray daholo sika rehetra tsy marety karakaon'Andriamanitra fa hoana moa mahatonga ny teny hoe tavan'Andriamanitra ny fisehoan'i Jesosy ao am-bokin'ny Jaona toko 4:10 Jaona toko 4:10 vetivety dia ho faranantsika ty resaka ty fa ohatra mitady ho lava 9:9 ka hatramin'ny 9:9 hoy Filipo tamin'ny tompoko aseho anay ny ray dia ampy anay zay dia hoy Jesosy tamin'ny zay ely zay no nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatra ao ihany vary Filipo zay mahita dia mahita ny ray ka hoana nanaovana hoe aseho anay ny ray zany hoe le endrik'Andriamanitra efa eo aminao entina tonga laza fa mivalomavaka Mosesy tsisy olona mahitaka ho velona mahita ny tavako na Andriamanitra tonga olombelona dia zakan'ny olona dia foana zay na ny olona novainy tonga Andriamanitra dia afaka mahita azy eo amin'ny voninahiny dia foana koa zay fa misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo ny amin'ny fahendreny sy ny fahasoavany sy ny fitiavany antsika fa tsisy vavaka reto ka tsy vitan'Andriamanitra mamaly azy ho any zanany ny important ianao tonga zanak'Andriamanitra miaina toy ny zanak'Andriamanitra mieo amin'le toeram-pahamasinana sy fahamarinana ilain'Andriamanitra ao atsefatsefaky ny aram-bato ao amin'ny Kristy rehefa ao amin'i Jesosy ianao amin'le bonne position tian'Andriamanitra ahitananao tsisy nininina tokony ampikiropaka anao fa nininina aizina rehetra lalovanao androany ody mazavy io fa aza matahotra ianao rehefa mivavaka aza manao vavaky ny fifendrona miala amin'ny anaratra tompo tena vontseo afao tsy izay tsonony zany mivavaky ny zanak'Andriamanitra natao ahita ny voninahitr'Andriamanitra fa miteny hoe asehoia ny voninahitra ao asehoia rehefa zay mivavaka ao mitsiky ny endrika ao satria vavaka misy fanantenany zany fa resaky ny fotry io dia miteny afao aho ohatrina fo izany nahoana ny mandaho ahy ianao tsy aizina normal zany lalovanao zany fa raha miaraka amin'i Jesosy tsikitsik hisy voninahitra indray ao ambadika za halleloia aneo voninahitra indray Andriamanitra ditanareo vavaky Jesosy isaky misy problème satria tsara position izy eo amin'ny toerana tian'Andriamanitra ilanazy eo amin'ny façon Lazarosy efa izy mbola mahita saotra anao efa niaino ahy ianao halleloia tsy noho ny amiko nefa na tsy anao azavavaka izany za dia mety fony fa noho ny am'reto noho ny amin'ny rodôly fa noho ny amin'ny riana noho ny amin'ny zareo ao amin'ny supérieur e satria le super union with Jesus Christ amen halleluia ao amin'ny zareo ao mba hanehoana fa velona mpanavitra atsika velona ho mpanavitra atsika dia hozy Jesosy Lazara voa dia mivoaka Lazarosy iny rehefa lazaiko anareo mila empreinte aloha zanaka vaviny Jairo satria tsy fantany ny anarany raha zazavavy tsy nitonono ny anarany empreinte mikasy tanana kely tonga dia fantatra oay fantatry le tactile zany lasa ohatry ny appareil tactile mahafantatra ny empreinte-ny Jesosy le objet satria rehefa maty ny olona tsotsony ny ainy dia mitovy amin'ny zavatra mitovy amin'ny tendrombohitra mitovy amin'ny hazo mahaola ny olona ny fanan'Andriamanitra ho aminy tonga dia le tompon'ny empreinte mpamelomana no mikasika ny tanany tsy fantany ny anarany hoy zaho aminao mitsanganako tsy ho niratra ny maso satria nahoana tonga ny tompony hery ndao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy avy any Nazareta halleloia Lazara tsy mila empreinte satria fantany ny anarany Lazara voatao Marta fotsiny asaina manokatra varavaram-pasana fa mamoaka tsy anjarany rehefa mivoaka indray izy asaina tsisy matahotra mahafepaty mahavariana maty vita mamelona azy fa ny aman'le izy tsy vita fa mahafaseporana tsy vitany dikan'izay rehefa sepotra ianao tsy hainon'Andriamanitra rehefa sepotra ianao amin'le matery anao iny dia aza fahaseporana no asehoana tren'Andriamanitra fahasehoy fa mahiny zavatra rehetra izy satria ny sepotra olona ny rahany fa raha maty tsara ianao ka mitsahatra atsangany
zany miaraka amin' Jesosy. Zany ao miaraka amin' Jesosy. Farany marika toko 5 marika toko 7 amen. Ny 5 ketra amin'ny 7 ary ny teny peteraka nina hoe raby eo tsara raha mitetra eto isika ary ako anao lay telo izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'ny Moizy, ny anankiray ho an'ny Elia. Tany sainy tsara fa tsy fantany izay avaliny satria efa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarina azy ary dia nisy feo avy tany amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoe. Ary niaraka tamin'izay no nijery manodidina izy ireo dia tsy hitany intsony na dia iray aza na iza na iza afa-tsy Jesosy rery ihany izay teo aminy. Mendrika mandray ny fiakofana rehefa tanty ny lazaina, ny tanty manko fitoerana, dikan'izay ny fiakofana an' Jesosy rery. Vao nitendry zareo ndray any anina olona iny, ndray any Elia olona iny, dia vao nanomboka nitraka izy satria tao anaty fiakofana, vao nikohaka zany ireo tonga dia tsy hita daholo rehetra. Jesosy rery sisa satria izy no Andriamanitra, izy no afaka mandray fiakofana. Niova tanteraka Jesosy na endrika na fitafy. Teo Mosesy sy Selina nahita ary teo izy nahita ny ray sy ny voninahiny. Tahaka izany koa Elia tsy tetia tany ny vision-ny a, dia tena ohatrany hoe mba te hita an'Andriamanitra koa fa tamin'ny endriky ny afo foana. Isaky miantso zany izy dia afo foana. Dia ozy izy rehefa avy eo angamba zany dia afo foana zany. Dia nandeha nionona fotsiny izy lasa. Vao nidina ny kalesy afo ndray koa. Zany hoe resaka afo foana zany neny Elia. Dia tsy hitany zareo mihitsy zany Andriamanitra, ny ray tanany sy ny vohany. Tonga ny fotoana niseho Andriamanitra dia namirapiratra ny tavany. Zany hoe ny fahitana an'Andriamanitra zany tsy tany an-danitra fa ny nahitany an'Andriamanitra nila nidina kely ireo nijery fa teto an-tany Andriamanitra naseho teo amin'ny endrika Jesosy. Tena misy zavatra tena tiako hoe tena azonareo ilay ohatrany hoe lasa lavitra be ilay zavatra teneniko. Taloha tao amin'ny trano lay niona mifanatriky Mosesy Andriamanitra fa tsy hita ny tavan'Andriamanitra. Dia tsy tao zany izy amin'ny 1:1 Exode 33. Trano lay zany toerana voahomana avy amin'Andriamanitra eo ananaminy manokana. Rehefa miditra ao anaty tanto Mosesy dia mahazaka fanatrehana. Rehefa tsy eo izy dia maninona? Niaraka tamin'izay koa dia tsy hita izay atao. Alleloia. Satria miala ilay voninahitra. Maninona hoe miala ilay voninahitra. Rehefa miverina any amin'ny vahoaka, ianao zany tokony hitahiry tranolay na eny analakely aza. Tahiry communion. Aza manao fanao izao tontolo izao. Ampiasao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara ny maso, ny saina, ny fo, en communion foana na iza na iza. Ny endrika Andriamanitra efa hita amin'ny mpianany foana fa vaovao tamin'ny Elia sy Mosesy. Niseho amin'izay Andriamanitra tamin'ny tanany, tamin'ny lamosiny, tamin'ny afo tamin'ny zareo. Taiza amin'izay no niseho ny endrika Andriamanitra tao Jerosalema no nisehony tao amin'ilay tendrombohitra nitokanany zareo. Ka ny voninahiny dia nasehony tamin'ny tanany mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Eto amin'izay ilay tena vrai message. Ataovatra tsara ny tanany raha tsy zany tsy zaraiko. Ary zay mikipy eo tsy ameko. Aman. Inona ry voninahitra io tenena kaikinao? Inona ry amin'izay ilay tena vrai voninahitra? Inona ilay izy? Ny tavany ve? Ataovatra tsara ny tanany zay. Hitahanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aninona? Grâce. Dia fahatelo efa nirevelen'i Jesosy tamintsika le hoe anandratra ny tavany izy avy any ambany sanasa-tongotra. Rehefa pita fiadanana, rehefa mirapirata ny tavany fahasoavany. Ahoana fisehoan'ilay izy? Ahoana fisehoan'ilay izy? Tsy tanteraka ilay voninahitra raha tsy teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy.
ny tena voninahitra teo amin'ny hazo fijaliana. Ahoana fisehoan'ilay izy? Mosesy nanehoana ny tanana mifantsika. Zay le tandindona. Mosesy nanehoana ny lamosiny. Rehefa andeha teny an-dalana Jesosy, hazo fijaliana no nilanjainy teo an-damosiny. Misy rehefa latsaka ny rano tamin'izy ny kapohana, dia niseho ny voninahiny. Ary zay no nahafahan'i Petera sy Jaona sy Jakoba nanomboka teo amin'ilay fotoana ny ainany nahitany voninahitr'Andriamanitra mifanatrika oatra ny ordinaire, nefa zavatra nafenina tany aloha. Ny antony satria tonga ny fotoam-pamonjena. Ny voninahitra faratapony indrindra tsy ny tanan'Andriamanitra, tsy ny lamosin'Andriamanitra, fa ny famonjen'Andriamanitra. Zany mahatonga mesazy sy tanana, mesazy sy lamosina, fa ny mesazy famonjena. Zay mahatonga ny andro Pentecoste amin'izay latsaka ny hafa. Hitanao ilay tandindona amin'izay. Zany hoe rehefa tapitra ny toron'i Moïse, miditra ny toron'i Eli. Veryn'Andriamanitra indray tamin'ny andro Pentecoste nandatsakafo ohatrany tamin'ny Eli. Fa zao ny batisa rehetra tsy mandalo amin'ny Moïse sy Eli intsony, fa ao amin'ny Jesosy rery. John nanao batisa tamin'ny rano, fa tonga Jesosy nanao batisa amin'ny fanahy sy afo. Ka raha tsy misy hazo fijaliana dia tsy hitan'Andriamanitra tsika, mihidy antsika ny lanitra, disqualifie tsika raha tsy teo ny hazo fijaliana. Tao amin'ny efitra ambony indray latsaka ny afo. Rehefa vita ny pasazy ny hazo fijaliana ka voavonjy ny olona, dia afaka ny andesy ho fenona amin'izay, satria hozy izy Andriamanitra tsy mahazo mandeha raha tsy feno, tsy mahazo mandeha raha tsy feno. Miandry aloha ho fenona vao mahazo mandeha amin'izay. Halleloja. Dikan'izay miara-miasa mahasoa amin'izay eto amin'izay vao tena ilaina ny disponibilité an'ilay tanty nangatahany Jakoba, Petera sy Jaona, satria ho vatana trano fanahy mana-tsafidy fa tsy tompon'ny tenany hitoeran'Andriamanitra ary ho tarihiny any amin'izay programa tiany hitondrana azy. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko fahaenina ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ahoana ary? Tena kaikino. Ahoana ary? Mo tsy fantatrareo ve sady jereo ny manodidina anao? Mo tsy fantatrareo ve? Fa ny tenanareo io tempolo ny fanamasina, la hitoerany tsy ho ao mandrakizay izy, fa mandritra amin'ny fehim-potoana ilanao ny fanabiny, andraisanao ny teniny, azakanao ny prezansiny, dia mitoetra ao anatinareo izy, sady azonareo avy amin'Andriamanitra. Ka tsy tompony hotsony ianao e. Zao olom-bo vidy ianao e. Ko dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny fitondratenanao, mba ho masina ianao, mba ho mendrika ianao, mba ho tanteraka ianao, mahatamanan'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, dia afa mafeo an'Andriamanitra. Halleluja. Manana programany ao anatiny karaha miteny Andriamanitra. Fanontanian-jaka omaly tao amin'ny FB. Pastera, ahoana moa le hoe fandringanana? Iza le ho aringana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy? Le fandringanana ve zany? Ohatran'ny hoe vokatry ny fanahy zany le vo ohatrany teo amin'le aviavy. Zay indrindra. Satria hitako tamin'ny tenin' Jesosy rehefa nilaza izy, ny any haniko dia ny manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra ary mahavita ny asany. Noho izany raha nao ny Jesosy tsy aviavy mihitsy le izy fa fanoharana. Tsika le aviavy. Rehefa tsy misy vokatry ny fanahy sy sitrapon'Andriamanitra eo aminao, dia zay no mahatonga anao tsy ilaina fa mora malazo. Noho izany tsy hoe rehefa ampiasain'Andriamanitra be dia mety amin'Andriamanitra, satria mahavita mandeha mitetitety, mitoritory teny, mihirahiritsika, mampifaly vahoaka,
mampioraka folona tsy izay loatra fruit de l'esprit. Rehefa mivoaka ilay izy be fitiavana ianao. Tsisy arrière-pensée, tsotra ny fiainana zao tontolo zao hoe mila tambony manao zavatra. Tena fitiavan'Andriamanitra nijoroanao, mizara maimaimpona amin'ny olona rehetra. Tena vitanao ny mandeha amin'ny programan'Andriamanitra sy ny sitrapony. Tsy mora makaly ianao, madio vo tsara ianao, mamela heloka tsara ianao. Tiany olona rehetra ianao, fri ianao eny an-dalana satria renao mihitsy hoe tsisy olona nambakainao na nangalaranao na vota ao anatin'ny afetsifetsena. Tsy ny afetsifetsena mantsy hoe tsisy evangelika io. Fahamarinana ilay izy. Halleloja. Ianao mahafantatra. Zao tsika zao tsisy mitendry manao pipa zao ohatry zareo le misabotsy mora tsy diso fa le misy fetytsika. Olona atao amintsika ny ankizy atao amintsika manao fiakofana etsy amin'ny 29 avril. Tsika zao hoany. Halleloja. Reo tsy miteny hoe mandoavy ianao volana mananina. Fa tokony misy fanatitra any. Satria misy fotoana fitaovana ampiasaina misy zavatra be dia be. Dia mba raisy opportunité ho anao no manao zavatra. Tsy hoe rehefa resaka mamona dia miketrana foana tsy tokony atao. Ianao mihitsy zany mbola manana problème mbola ao anatinao. Voazony ianao. Fa ny olona mifankatia tsy voafetra an'izany. Raha mba tohanantsika koa ny zanakisika mba handeha lavitra amin'izay fanompony satria tiantsika koa ry zareo mba handray vokatra tsara. Lizy tsy any amin'ny resaka moyen intsony. Cœur fou. Manao zavatra zareo anao zavatra raitra. Mandeha misoanao misy zavatra tsara tary ampiasainao. Zareo tsy miteny an'izany hoe misy zavatra ampiasainao ka reny aloha zany lelalelaina dia tsy fahendrena. Hoe misy zavatra ampiasaina misy ohatran'ny hoe terena le olona anao zavatra. Tsika tokony efa halala amin'izay. Tsika tsy terena fa tian'Andriamanitra. Noho izany raha mahafinaritra anao ny zavatra hitranga any. Iseho amin'ny fiainanao na manao very naifisona, manao ry bodikely, manao ry pasterinjiva, manao zanakitsika ao tanàna tena tsika menakavy mirohatra any. Dia mba manosika koa manao ny lioanjota, manao daholo ndetra manao tsika fotsika. Satria tsy hoe ry zareo ny tohanantsika fa le asan'Andriamanitra ataony dia voatohana ho azy izy. Marisika izy zany mandroso ao anatin'ilay izy koa. Sady izay ny samihafa nefa tsika nefa fameno hoe tsy marety eka ho amin'i Jesosy raha. Halleloja. Tokony hoe automatique zany ao anatintsika rehefa manao fanompontsika. Hitahanareo Andriamanitra. Mino fa hitahanareo Andriamanitra. Tsy Satana zany manam-pahefana mono an' Jesosy fa izy ny nanolo tena. Ary ny voninahitr'Andriamanitra dia ireo sakrifisy nataon'i Kristy ho famonjena antsika fa tsy hoe le tavany akory. Ny hoe aseho ihany voninahitra ao dia midika fa natao hiaina sy sitraka ny vokatry ny azo fijaliantsika. Raiso ny anjaranao fa velona Jesosy. Zany ny zava-miafina ao ambadiky ny azo fijaliana. Jodasy nahitan'i Jesosy, izay mahatonga amin'ny tena tsy tavany le izy. Satria Jodasy nahitan'i Jesosy, nahita ny tavany, nanoroka ny tavany mihitsy. Ka tsy tavany le izy fa famonjena. Inona ny ilainao, inona ny tadiavinao mihoatra noho ny famonjena efa vitany. Inona ny fankatantsika miova ho azy. Tsy dia mifantoka loatra amin'ny tanany, vonjeo aseho hoe mirakla. Non. Tsy izay le prière. Voalohany, vonjeo ny ankonako Andriamanitra. Vonjeo izay mba tena ho zato isan-jato converti ny ankonako. Na iza misy any menakavy tsisy very zay. Voninahitra tompo, anehoany voninahitra ao. Asehoy eo amin'ny fiainako mandrakariva. Fenao no Andriamanitra. Mihavana amin'ny ray tsara. Miaina amin'ny fahatsapahany fisiny amin'ny fahafenoana. Zany mahatonga ny Davida, Jehova mpiandry ahy, tsy mananjava mahory ahy. Tsy hoe tsy mananjava mahory izy, i Absaloma manohatra azy ve dia tsy fahoriana ve zany? Misy zanany nanambady ny vadiny. Tsy fahoriana ve zany? Fa zao ny zavatra nitranga. Tsy reny le fahoriana satria mavesatra le présence. Azareo amin'izay le izy. Rehefa tafapetraka amin'ny famonjena, tsy sirifiry manokatra amin'ny vavanao ka hiteny fa aiza renao Andriamanitra. Matoa ianao miteny hoe aiza tsy eo izy. Ny zany tsy hoe izy ny tsofa ianao ny ala. Fa izy eo mandrakariva fa ianao ny tsoka.
miverena ianao tsanganareo ny toerana tsangana atsangana ny milanitra tanantsika dia vofofay sotra Jesosy ny amin'ny révélation omenao amin'ny fomba hoana Jesosy ny mbola tsy joroanay ao anatin'izany ianao mampafantatra nay zava-miafina foana Jesosy vonjeo zahay Jesosy raisinay mifamonjenao olay voninahitra ambony indrindra tamin'izay nataonao satria miafina tao amin'ny ranao latsaka ny famonjena miafina tao amin'ny fitiavanao anay tamin'ny loratenanao teo amin'ny azo fijaliana ka natonga an'Isay an'laza iny efa vita tomboka avatsy eo ampelantanako ianao ary mandanao dia oanatrehako mandrakariva nandray zay lasa variana mijery ny aiziny ny aram-bato fa tsy mibanjina ny voninahitra zay asehonao zay nendray rehefa ao anaty aizina miaraka aminao dia mieritreritra hoe very tsy very ka izay fa ianao mihitsy mametraka anay eo amin'ilay aizina alohan'ny isehoan'ny voninahitra ao noho izany mila misokatra masom-pananay mitsika ao anaty aizina satria mahalala fa voninahitra ny eo ambadika io azanato mivavaka ao dia mifalia amin'izay ianao amin'Andriamanitra sorazy ny amin'ny fanasitranana sorazy ny amin'ny fanafahana sorazy ny amin'ny famonjena sorazy amin'ny lafiny rehetra tsy manary ianao zany Jesosy tsy manary ianao mandrakizay izy raha isa mivelona ianao mbola misy antenainy tsy ho ravy zany ny tokantranonao tsy ho raraka zany ny anjara voatendrinao tsy ho afaka ataony devolony izy ninnininy zany ianao velona mpanafitra anao zanak'Andriamanitra Jesosy avy any Nazareta no anarany sorazy fa afaka nokatra lalina fito izy manoloana an'izay anankiray matapidalaka alianao asanato mivavakao asanato amin'ny fonao le izy asanato amin'ny fonao zatao fahazarana teneno Andriamanitra tena hovay foko Andriamanitra ifakahita aminao ao anaty ady ifaliko ao anaty fanoherana anomezako voninahitra anao ao anaty zavatra rehetra zay mitranga mety anelingelina ny fifantohako ka tonga tsy banjina na tsy ifakahita aminao asanato mivavakao asanato teneno Andriamanitra zany ny etaetapoko Andriamanitra zany ny etaeta ny fanahako zany ny ato anatiko ny olo libre eo ampanompona anao libre eo ampanompona tsisy ninninina Jesosy tsisy ninninina anako na ny aiko na ny tenako na ny fofona eny eo mba avoriko zany mahatonga tsy lany fotoana eo ampiadivan'olona na lany fotoana ao anatina fahasarotam-piary dia tena ianona tsy maintsy miaraka amiko mandrakizay ianona tsy maintsy amiko tsy olona le izy tsy na ny aiko aza tsy anahako anao momba ray manontolo zany mahatonga libre eo ampanompoko anao mampafantatra ny olona mba afany miombona aminao satria amin'ny fotoana iverenanao Jesosy rereo anatrehanao zahay rereo anatrehanao zahay noho izany tsisy ninninona mampisaringotra ny ato anatiko amin'ny fifandraisako amak'olona koatranao sokafo mivavanao teneno Andriamanitra tompo ataovy tena tanteraka ny fiombonako aminao manokana taovy tanteraka ny firaisako aminao manokana ananako fohitiny manodidina izara ny fitiavanao alahelo fanahy amonjy an'ireny alalanao bebe kokoa tery ny foko satria tiako ao amin'ny lapany ray ny zanany rehetra amin'ny fotoana iverenany misaotra tompo ankatao hanehoany voninahitra ao araiko hanehoany voninahitra ao hanehoany voninahitra ao hanehoany voninahitra ao fa rehefa mibanjina ny tavanao zay dia toy mijery fitaratra ovana aky zany endrika zany satria rakaraky ny androsonay mefantatra ny lalina ao am-ponao mirehetra ao anatinay ny sitraponao dia ovany endrika amin'izay zay ary rehefa tonga fotoana iverenao tsisy hamantarana anay tsony fa ho tahaka anao ny anehoana anay mandra-piverinay eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy amen ty hafa mafy be ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety anao fanatritsika eo an'Andriamanitra zay manao mpifaliana no akasitrahana anankiray faharoa azo atao misy antery ny zavatra rehetra atao fa zay manana fafana anao an'izany dia manao an'izany ampitiavana azadino fa manomboka mijeritsika ny fafahatsika menakavy manatanteraka indray ny fananganana ny centre tsy hoelitsika dia anao ny tambo tsy hoelitsika dia anomboka ikarakara n'le toerana misy le fananganana mba ahafahantsika remenakavy mifindra toerana manana ho antsika manokana amin'izay izy aloha mba mahafinaritra hoe toerana fixe amin'izay tsika fa tsy hoe eo amin'ny findrafindra be ary tadio fa rehefa ianao manofa tsy tompony ianao ny dikany mety afaka miteniny olona hoe mijanona ny eritreto dia mifindra ary indray ve dia makaiza dia alohantsika tena mifototra tsara ao anatin'ny fototsika mametraka ny asan'Andriamanitra ho lara-pahamehana tsisy pression
zéro stress mandeha mifatokina amen ndranomasina mena aza mosokafany ve tsika tsy ho tahiny manokana amin'ny lafimpiainantsika rehetra sa tsy zany dia diran'Andriamanitra tsika ny amin'ny fatateran'izany ho voninahitry ny anarany eo ihany koa ny karazana asa fitony amin'ny filazantsara izay ho ataontsika tsy ho ela alléluia misy grand masse d'évangélisation miandry antsika ny Majunga mois de juin alléluia dia ny akaiky alohany io mbola mety misy kely tsika mambavaka fa ohatra nipetraky ny tompo atapoko foana le meritsy atosika alléluia dia mety misy kely meritsy atosika indray mandeha vao Majunga fa ny fampipetraka amy aloha ny datin'ny Majunga fa tsika manomana anazy le any Majunga tsy ataon'le hoe évangélisation tsotra ohatran'le fa ataontsika hoe herinandro dia manomana dia tonga fa tena mantsika mambolana kely le izy ampono Majunga ray manontolo izantsika sensibiliser na filazantsara marina Majunga iaona amin'i Jesosy ny titran'le izy halleluja halleluja dia nisoran'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny fandrosoan'ny radio tena ataovy azo antoka hoe tena mifoly tsika ne mety tsy afaka andeha tory be dia be aizanaiza Majunga misy radio tsika eto Antananarivo misy Atsirabe koa efa manomboka tsy ho ela le izy fa efa azo ny rehetrarehetra zany efa vonona daholo miara-miainga ireo saonany tompo koa fa ny fianaratsoa efa manomboka misy radio sy télévision hiara-iasa amintsika dia hafa mafo an'Andriamanitra zay andefasana kokoa kely mihitsy ny rahalahan'ny Frantsa any ny tompony dia tena iteran'Andriamanitra risorana ny amin'ny fitiavana sy fisokafana ao anatin'izany fiara-miasa zany ho voninahitra Andriamanitra dia mino fa tena eny ny fofotsiny ataovan'Andriamanitra fa izy ihany manokatra an'ilay izy rehefa fantany hoe mety talohantsika misasatra be tena ahoana ny anaovako an'ity dia hoy izy Jesosy hay ny anaovanao azy rehefa libre ianao avy alao anaovany azy reny toroteny reny marina aza manazany aza sy nafanahinao kely akory Andriamanitra mahafantatra ny zanany rehetrarehetra zany ihany mahatonga anao lasa miraiki-po ao anatin'ilay satria mieritreritra ianao na miaporongeza be dia fandana jereo vao ao anaty ady rehefa nanaiky ny anao an'Andriamanitra tsara fotsiny ao anaty direktiva ny zanak'Israely matin'ny avandra be lavitra no matin'ny sabatra dikan'izay mbola fanotronana ihany ny tondra anao ary titony fa mangim-panotronana ho atsika tega maveo an'Andriamanitra mitsanga antsika indray tsodrano ary mela tsy ny amin'ny fotoana fa nafana be le révélation alléluia fa ny amin'ny lanitra ary amin'ny fisaorana ny tanantsika misaotra tompo tianay ianao marina loatra ny zavatra teneninao aminay sambatra izay Jesosy satria fantatray hoe tsy avelanao andeha lavitra izay fa eo aminao foana ary isaoranao le tananao mamerina iny ndray rehefa arakaraky ny andanina lavitra mantsiny ny voakipily zay verina marary kely fa tsy maninona sambory malaky zay dia avereny foana asa vela izy ho very zay rehetra na ray aza ny ankonanay momba anay ny taminganay na lavitra na ny akaiky arovy Andriamanitra oka ny fahasari-piarinao hiady ho anay amin'ny fahamarinana amin'ny fotoana rehetra Jesosy anankina aminao zay ny asanay momba anay rehetra Jesosy avy any Nazareta no ilainay raisy nitsodrano zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo re Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Azadino fotoanantsika raha pitso maraina eto ihany sekoly mpanambinana sy mpanambina toetra sy fahamarinan'ny teny ara-panahy mpitsoronanao miarahana pasteur grand Alléluia. Azadiny koa fa mandritra ny fotoana rehetra ny zoma hariva ny sabotsy maraina dia misy fotoana foantsika ny mitrampokon'olona nalakely amen. Hitahin'Andriamanitra antsika manokana ny topika hoentiko amin'ny zoma toy ny le teo fa resaka mikasika momba ny présence assistance ao amin'ny azo fijaliana dia mino fa hitantsika Andriamanitra ao anatin'izany lesona ngeza be izy nefa ny ao anatin'ny fotoana foana resantsika zavatra be dia be fa mila averiny reny any an-trano rehefa tonga any an-trano amin'ny alina avereny ny toroteny iny fa misy zavatra tsy azonao ao anatin'ilay izy fa tsara mihitsy no présent hitanareo ny fisokafany Jesosy ny teny anazy zao ny fisokafany eo amin'ny présentiel ozy tsy mitovy amin'le miaina le manatrika zany hoe eto ny tena nokafa mifanamasina ny anatinao dia tonga an'ilay izy miverina fotsiny zany hoe nitombo-kase eo amin'ny présence zany ilaina fanetretena iny ianao le miala aminy tonga eto fa lenao mampandrosan'Andriamanitra iny ambony fandrina miaina écouteur tsy fanetretena hitantsika